Atrikasa goavana niarahana tamin'ny JICA na ny Japan International Corporation Agency, ny commune Antananarivo renivohitra, ny ministera misahana fanajariana ny tany ary ireo mpiara-miombilantoka sy ireo mpiara-miasa ny alakamisy 20 septambra 2024 no nitotsaina tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Nandray anjara tamin'izany ihany koa ny ben'ny tanàna Laura Valomanana, ny tale général ny fanajariana ny tany, ny filohan'ny JICA eto Madagasikara, ny lehibe mifatra Analamanga sy ireo teknisianina marobe. Lobanjinina nandritra izany ny fanavaozana ny jafo-panajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina ao anatin'ilay tetikasa Tatom na Antananarivo Tomasina Madagasikara, izay mahasahana ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny mihitsy ary izay indrindra ny asa izay hoeverina fa ho tanterahana. Mitondra ny fanehoan-keviny avy hatrany ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Laura Valomanana. Tena zany ny atao hoe tafarainy ty sy manina. Ny Antananarivo renivohitra zany hatramina ben'ny tanàna dia tena nanana heritreritra misy hoe fanondrina ary efa nisy fotoana moa ray volana indray mandeha ao anatin'ny herinandro dia nidina any amin'ny périphérie hoe hanao le agriculture urbaine ary dia androany le zany dia nasiana resaka an'izay koa hoe fiarah-miasa amin'ny manodidina. Faharoa mabe ny fanantenana dia zao akaiky ho avy ny orana zany zao dia hoy zany hoe ny commune urbaine alors le zavatra pragmatika tonga dia azo atao no jerevana. Dia nangataka fotoana tamin'le japonais zany hoe anao descente zay dia azo hoe avy eo zay anao proposition aminareo dia tonga izy dia nanome daty hoe amin'ny 3 octobre amin'ny folo. Ny fahatelo zany ny fitondram-panjakana koa dia tena hoe manomboka manakaiky ny vahoaka zany mampiseho fiarah-miasa ary zay nge ny iriny le hoe vivre ensemble. Ny fiofany natao tany Sodafy natao tany Canada natao tany Bogota dia zay daholo hoe oka ny fitondrana zany hiara-iasa amin'ny ratsa mangaika rehetrarehetra dia hoe novainy zareo hoe gouvernement central miara-miasa gouvernement local. Ny tanjona jereo tonga dia hoe ny firenena ihany zay mampandroso ny vahoaka ao anatiny zany ary tena hoe zay mampatonga teo hoe tsara be le projet be ny fanantenana ary ny ato tonga dia atakeko hoe amin'izay faraka izay akaiky mba hahatonga le izy hoe misy asa ho tanteraka dia apetraka ny calendrier dia jerevana akaiky hoe inona no mahasoa ny vahoaka ny Antananarivo.